Salama dole. Miandro olo le to amin'ny air d'autoroute eto dia ho zaho hoe aleo tatasika kely satria lalako autoroute ohatr'izao dia man'le namako manao ohatr'izao dia mihaona eto zany zay zany zay vao mandeha ho any amin'ny programme dia zareo taraiky be tômôbilan'ny zareo any dia za tonga aloha dia mijery ny Facebook eo dia tena ho za aloha miresaka kely tatasika satria androany maraina misy vidéo ny olona zany gasy miasa ny Maurice hoe manome torohevitra le bandala karaha hoe be dia be miasa eto Maurice fa tandremo fa ianao zany tonga visa de tourisme ianao dia tonga dia mahazo contrat mahazo asa dia tandremo le fanararaotana fa misy koa manararaotra zany any Maurice dia zay ny hitako. Momba ny resaka asa eto Maurice le izy zay lasa malaza be tatoato tamin'ity taona ity zany ny gouvernement mauriciana noho ny filana mpiasa izay tsy maharaka dia nanapa-kevitra hoe azo atao ny tonga eto Maurice amin'ny visa touriste dia eto no tady asa dia raha mahita asa dia tonga dia miasa dia avy eo alamina tsy moramora ny momba ny ara-taratasy hoe fahazahoan-dalana amin'ny toetra maharitra sy fahazahoan-dalana miasa eto fa tonga amina visa touriste fotsiny zany. Zay zany no ataon'ny gouvernement mba hampiaingany toe-karena atao aorinan'ireny Covid ireny zany. Dia ny tiako marina amin'izay zany tsara zay hevitra zay saingy mila mailo tsara satria indrindra ho an'ny olona tonga hiasa eto ohatra ny hitako hoe lasa misy fanararaotana ratsy ao anatin'le izy. Ino moa tiako lazaina amin'izany be dia be zany ny olona zao amin'izao fotoana izao hoe andeha ho any Maurice hiasa any Maurice be dia be asany sady mora be satria tonga ianao visa touriste dia tonga dia mahita asa dia tonga dia any dia karakarana fotsiny taratasy zay le izy fa ny zava-misy misy olona zany izay tena tsy miraharaha mihitsy manafatra mpanera mody hoe agence de recrutement efa nisy foana manko zany hatramin'izay fa amin'izao fotoana zao zany hoe tena mety ohatra ny atahorako hoe miroborobo be mpanera izay tsy manana lalana na inona fa tonga dia makavola adio tsara nareo zay mahita hoe nahita asa any Maurice hoe avy amin'iza dia aiza satria ny zavatra mitranga dia mety hoe le mpanera zao mitaky vola amin'le olona hoe meo vola karakarana ny taratasinao ny tapakila andehananao no makany sy ny sisa tonga aty le olona dia ahitany karazana asa mba tsy ilazako hoe fatinasa any dia avelany fotsiny eo dia avy eo le olona le mpampiasa ty indray manantena hoe fa le olona le mpanera iny zany agence mikarakara ny rehetrrehetra sy ny rehetrrehetra tonga aty rehefa tapitra ny ray volana dia lana ny visa tsisy ninona ny karakaraina akory lasa clandestin le olona le patron miteny hoe anga ianao tsy manana taratasy avy any amin'le agence nanafatra anao le olona farandray efa mananteny hoe ka za efa hoe non patron dia anao no mikarakara azy mandray an-tanana no ny tonga aty dia eo le olona sady niala vola no tsy voaverina vola lana ny visa tsy maintsy andeha hodina lasa clandestin dia rehefa clandestin dia manao asa zao karazarazana asa zara raha omeny olona vola zao ararotin'ny olona mafy mihitsiny. Zay zany no mampanahy amin'io resaka asa ty Maurice amin'izao fotoana zao satria maromaro mihitsy zao ny malagasy tonga miasa ty amin'izao fotoana zao. Mbola hisy fanadihadiana momba an'io inoko hivoaka an-gazety eto Maurice aoriana kely eo fa nena fampita-kevitra fotsiny mba tsy ilazako hoe fampitandremana mba ho mailomailo tsara nareo rehefa hoe ahita asa Maurice nisy olona nahita asa ho anareo any Maurice adiadio tsara mihitsy hoe iza no mikarakara ny taratasy rehefa tonga any iza le mpampiasa efa fampiresaka amin'le mpampiasa ve raha azo atao za zao nisy olona manana orinasa ty dia manontany amiko hoe mahafantatra olona ve ianao afaka farana dia satria za tsy tianao mpanera dia ny ataoko hoe raha mahita olona koa dia meko anao ny laharana azonao ifampiresana aminy dia mifampiresaka mivantany nareo fa misy olona koa manko miresaka amiko hoe za mahita olona fa ohatrinona ny fanarahana dia tsy miditra amin'izay resaka izay na dia hoe marina raha hoe asa ny agence de recrutement tena misy zany amin'ny tany rehetrarehetra fa mba hialana amin'le hoe sao dia zavatra fopla le izy zay arany mba tiako ampitaina aminareo
dia aveo hita koa Andrajoel miresaka hoe anampy ny olona makatsy makarô any dia tena hitako misy zavatra tsy mikolla mihitsy le izy zany hoe be dia be ny gasy mitady asa any Maorisy mandeha miasa any Maorisy mandeavra be dia be any dia za moa isan'andro zany dia mahazo MP foana hoe ahoana rakoto mba tadiavy lalana any voaka ny avelany ahoana ny atao ialany ato Madagasikara mba asio torohevitra so za moa zany efa manazava foana hoe ny ina moa zany ny resaka asa misy be dia be aty Suisse fa ny resaka fahazoan-dalana miasa tsy amin'ny voaka ary zavatra sarotra be zany ny hoe azahoana visa hiasa Suisse zany be dia be fa tsy vitako zany nefa zay mifantahina foana ahoana ny afahana mivoaka makatsy makarô dia ny zavatra hita dia ny dossier ny gasy makany Canada am'izao fotoana izao efa izy moa misy namako ao amin'ny Arima Moramanga dia fa any amin'ny tsy haiko herintaona ny dossier misesika ny gasy dia hiasa na Canada dia za le makany Canada reny moa zany efa firy ny gasy vao tonga any miasa hatrany any amin'ny 4 kilomètre any 800 kilomètre any miala ny Montréal misy gasy daholo zany any amin'ny rehetrarehetra any miasa dia ao koa ny gasy mitsoka mandeha manao fiopera mody manao fiopera na mody manao bénévole dia aveo dia mitady fika hijanona miasa dia ao ny gasy nahita lalana mitady borsa na nianatra andafa dia tonga dia savoritaka any dia miasa dia raha jerenao zany ao ny ankizy miasa any amin'ny taniny arabo zany hoe naizanaiza zany lasa daholo mitsoka daholo zany gasy miasa dia zay zany no mahatonga na iresaka hoe misy zavatra tsy mikolla mihitsy ao Madagasikara ao mbola ina moa zany ny président dia andeha hizara jiron'akoho hizara valopikely tena any amin'ny planety hafa tsy zavatra fantatry any Rajoelina mihitsy amin'le fampandrosoana nefa izy milaza ampandrosoa Madagasikara isan'andro izy mandeha amin'ny bakarte ary dia miinstalle jiro vraiment c'est terrible tena terrible nefa rehetra zany main d'œuvre gasy mitsoka daholo ny gasy ny cerveau rehetra zany ny manam-pahaizana ny manana savoir faire ny manana traikifa dia lasa miasa tsoka ty andafy daholo miasa ny gasy miasa sasany any Canada sasany amin'ny taniny arabo sasany any Maorisy etreto Maorisy no mampiasa ny gasy Seychelles misy olana koa any amin'ny resaka syndicat ao amin'ny Seychelles ao ny gasy miasa amina usine fanaovana sardine da ahoana moa ny gasy no miasa amina usine fanaovana sardine ao Seychelles nefa Madagasikara nosy ngeda be manana 36 000 kilomètres na sisiny ranomasina 36 000 kilomètres any Madagasikara io ranomasina kezaka mitadidasika io dia any Seychelles ny gasy no mandeha manao ina moa zany miasa amin'ny usine amina fanondranana ina moa zany fanondranana sardine eran'izao tontolo zao malaza ny ao amin'ny Seychelles ao amin'ny fanondranana hitako amin'ny reportage fanondranana sardine avy Seychelles nefa ny gasy manao an'le izy dia hitanao tena c'est un gâchis c'est incroyable mahazo ny gasy amin'ny abadona dia zany hoe zany reo tanora be dia be ao Madagasikara tady voaka reo misy ny tafavoaka misy miasa amin'ny Maorisy ny informaticien miasa ao Maorisy ny centre d'appel ny en textile rehetrarehetra dia ny gasy zany miasa mampandroso firenena hafa mampandroso ny ekonomia ny firenena hafa zay ny ataon'ny gasy omeny olona karama tena hoe varomasaka dia mampandroso lavitra amin'ny Maorisy mampandroso lavitra amin'ny Seychelles dia ina zany ataon'ny Madagasikara any Rajoelina milaza Madagasikara tsy maintsy mandroso dia isan'andro vaky izy dia ry amin'ny bakarte ary dia iry modikodina fotsiny eo nefa ny main d'œuvre ny antanorana gasy feno gasy miasa eran'izao tontolo zao mitsoka daholo ny gasy rehetrarehetra na ny manam-pahaizana
na ny pilote na ny médecin ina mitsoka daholo ny médecin ao Madagasikara mandeha makany à France de ody manao hoe spécialisation de avy eo reconnu en tant que ino moa zany infirmier ny diplôme gasy amin'ny médecine de manao infirmier ny gasy de zany hoe zany ireo le harena ny atanorany gasy ny cerveau ny gasy ny fahaiza manao ny gasy rehetrrehetra de ampandrosoana firenen'olo-kafa satria inona tsisy lavana azy le fitondrana Madagasikara tsisy lavana azy na izy amin'ny teny ka zao mampandroso tahiny arena be ao Madagasikara raha ohatra hoe anangana industrie tsisy industrialisation mihitsy Madagasikara anangana industrie anao manam-bola ny gasy afahana mitrosa satria manana volamena manana kobalta manana hakibon-tany manana ny rehetrarehetra le gasy afahana mi-industrialiser an'io firenena io ny main d'œuvre ny cerveau ny olona iasa feno sady tanora sady mahay zavatra fa de tsisy zavatra atao fa de modikodina tay fotsiny modikodina fotsiny maketsy de raha tsy zay de anondrona re-pirenena de zay tsisy afa-tsy zay mampalahelo izy raha ohatra ka mba misy olona hoe filomahaina na hoe afaka misana resaka économique de tena tasy Madagasikara io manana vola be dia be amin'ny arena rehetrarehetra io afahana mitrosa vola anaovana tetikasa na fambolena io na inona usine io na ininina de le olona iasa feno de zao ny tanora malagasy de tsy zavatra ataony ny zazavao moa zany sy tsaratsara rehetrrehetra de hitanao isan'andro amin'ny Instagram da amin'ny TikTok mandindy fatany ao mivarotra misy takizy de tena tanora sady manja de ao amin'ny TikTok ao isan'andro amin'ny TikTok ao mivarotra entana mody manao ohatra zao mandia ody manao ohatra zao nefa mampiseho le nono na ody manao twerk de nefa ampiseho le vody de ireo tanora rehetrarehetra zao zany de tena gasy tena feno bara feno nina moa zany eny amin'ny quartier saransaransanry tsisy asa ny gasy nefa ny are-pirenena misy afahana manao zavatra fa de tena tsy azony tsy haiko inona daholo ny ataony manodidina any radio aloha fa tena tsy ao zay indray aloha zareo fa efa miantso le namako fa lasy zay sira daholo